eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely mbola fifaliana lehibe ho ahy indray a ny manolotra ny araba ho anareo rehetra isam-batan'olona isa-mpianakaviana ary isa-tokantrano am'ty andro androany ety ny tompoandriamanitra tsy tohany e amindra fo aminareo tsy raray avy ka ho fasoavana ny fiainanareo androany amin'ny alala zao teny etiko ho anareo izao amaky tenyandriamanitra avy atrany isika arak'izay voalaza ao amin'ny bokyny Hebreo toko faha 12 andininy fahenina toy zao no voalaza zao Hebreo toko faha 12 andininy fahenina fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy aza atao azahoana sitraka aminy fa zay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa zay mazoto mitady azy Hebreo toko faha 12 andininy fahenina zay teny izay de hoy aho hoe raha mino tokoa ianao raha mino ianareo fa misy Andriamanitra raha mino tokoa ianao raha mino ianareo fa ny any mivavaka ataontsika zanak'olombelona Andriamanitra raha mino ianao raha mino ianareo fa mpamaly vavaka io Andriamanitra zay inonao io dia ahitany voninahitr'Andriamanitra ianao androany raha ohatra ka anao pratika an'izay inonao izay satria mino anao fa misy Andriamanitra dia hoy aho hoe eto eonatra an'Andriamanitra izany ny olana misy ho fiainanao raha toka efa tsy zakanao intsony ny milanja le olana na ihany ko hoe efa tsy hitanao intsony zay lalany voana na nylona an'le olana satria mino ny fisin'Andriamanitra ianao de hoy aho hoe eto anatry Andriamanitra ihany ko ny aretina misy ho fiainanao raha toka efa mba nitsapy tena ihany anao efa mba karakara tena ihany anao kanefa mandraka ankehitriny tsy ainao mahazo fanasitranana mihitsy anao fotrany hoe ny teo ihany ny teo na hoe miaratsy ny toe-pahasalamanao eto anatry Andriamanitra zany aretiny zany fa ositraniny sa misy zavatra hafa ihany ko mba irinao ho ataon'Andriamanitra aminao atoato na am'ty taona zay diavintsika ity de hoy aho hoe raha mino anao fa misy Andriamanitra raha mino anao fa mihainy vavaka zay ataontsika zanak'olombelona Andriamanitra raha mino anao fa tena mpamaly soa tokoa io Andriamanitra io ho andre olona zay tena mitady azy dia eto anatry Andriamanitra tompoko zany zavatra irinao zany fa araky le tembitery aloha iananao Andriamanitra amaly anao Andriamanitra ary aneo ny voninany lehibe eo amin'ny fiainanao izy avelo koa le voalaza ny Hebreo toko faha 12 andininy fahenina zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy ary tsy maintsy mino fa mpamaly soa zay mazoto mitady azy izy fa raha ohatra ka tsy mino anao hoy ny voalaza Hebreo toko faha 12 andininy fahenina de tsy misy fankasitrahana azon'Andriamanitra omenanao tsy zany matsy fa zava-pona daholo zavatra rehetra zava-pona toy zany ihany ko ny titra etitsika toy ny hoe zay efa kristianina zay efa mpivavaka zay efa diakona zay efa loolona zay efa manana andraikitra toy zao ao fiangonana misia zava-pona daholo zany rehetrarehetra zany raha toka tsy mino anao fa misy Andriamanitra ary raha toka tsy mino ihany ko ianao fa mihainy mivavaka zay ataontsika Andriamanitra na ihany ko tsy mino anao fa mpamaly soa ho an'izay mitady azy Andriamanitra indrindrindrindra tsy mino anao fa mpamaly soa ho an'izay mazoto mitady azy Andriamanitra zava-poana daholo hoy ao ny zavatra rehetra ka eno tsara reto tantarako aminareo reto a entiko manamafy fa misy Andriamanitra sady mpamaly soa ho an'ireo zay mitady azy indrindrindrindra mpamaly soa ho an'ireo olona zay mazoto mitady azy misy dika matsy matoa nanindry ny bokyny Hebreo toko faha 12 andininy fahenina lay vakitika tery am-boalohany hoe ho an'izay mazoto mitady azy ho avan'Andriamanitra zany ny olona tena hoe mazoto mitady an'Andriamanitra ka ohatra ity ny tantarany
Zakaria sy Elizabeta arak'izay voalaza ao amin'ny boky Lioka toko voalohany. Tena mampahery be mihitsy tantaran'izy mivady reto sady andraisana lesona no mampitombo finoana. I Zakaria sy Elizabeta moa zany de mpivady izy roa. Zakaria mpisorona, Elizabeta no vadina. De nanomboka tamin'ny fotoana ataoko hoe tao anaty fahatanorana ireo no niaraka mivavaka izy mivady. Nirasaina mivavaka izy mivady nangataka mba azo zaza, mba azo taranaka. De nandeha ny fotoana dia tsy nety nazo zaza mihitsy ry zareo, tsy nety nazo taranaka mihitsy ry zareo. De tsy kivako ry zareo tam'izany fa mbola nitoizany ihany ny vavaka, ny etaetany nitoizany teo natreandriamanitra hoe mila zaza izy, mila taranaka izy. De ela moa ny ela anditra ihany izy mivady. De fa tsy de nieritreritra firy intsony ny angataka amin'Andriamanitra hoe mbola omeo zaza izay na mbola omeo taranaka. Kanjo ndray andro raha nanao asa fisoronana Zakaria, de tao anatin'ilay asa fisoronana iny naniraka anjelan'Andriamanitra mba ilaza vaovao mafaly tamin'ny Zakaria. Nambaran'ilay anjely tamin'izany fotoana zany fa hitoejaza Elizabeta vadina, hiteraka zazalahy amin'ny alalany Elizabeta vadina, ary io zaza ateraka io azy de nambaran'ny anjely fa tena miavaka amin'ny zaza rehetra nateraka teto ambony tany. De taitra be ihany aloha Zakaria raha nitan'ilay anjely, indrindrindrindra nandren'ilay vaovao mafaly nety ny anjely. Eto no amparizako anareo manokana, isika zay mino ny fisian'Andriamanitra, mino ny fisian'Andriamanitra ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana sady indrindrindrindra efa nandray an Jesosy ka hoe nivavaka tamin'Andriamanitra ianao, nitondra an'le olana, nitondra ny aretina, nivavaka tamin'Andriamanitra ianao, nitondra zavatra mba irinao ho ataon'Andriamanitra ny fiainanao. De zao no azadino, rehefa nivavaka ianao dia voarin'Andriamanitra ny demandinao. Ary rehefa ary nanomboka amin'ny fotoana nandraisan'Andriamanitra ny demandinao dia efa manomana valimbavaka ho anao izy. Misy am'ireny valimbavaka ireny no tanteran'Andriamanitra eo ny eo. Misy mbola angatan'Andriamanitra andro vitsivitsy vao tanterahany, misy anefa dia mety elaela mihitsy vao tanterahany tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'ny Zakaria sy Elizabeta. Andriamanitra moa malala ny antony hoe maninona, izy malala ny antony, izy malala ny antony. De zay no ampaizako atsika satria mino an'Andriamanitra ianao, mino fisiny, de za misalasala mihitsy anao ny am'ireo zavatra efa nanaovanao fangatana tamin'Andriamanitra fa efa voaraindreny ary efa manomana valimbavaka ho anao izy. Engany ka mity androandroany ity no ho tanterany aminao zavatra zay fa nangatanao taminy. Engany hoia ka am'ty androandroany ity ho tanteran'Andriamanitra aminao zavatra zay fa nangatanao taminy. De fitiny ny olana kely somary nampalahelo nisy teo amin'ny Zakaria. Rehefa nazo ale vaovao mafaly izy dia ohatrany tsy nino, ohatrany salasala. De zao nyteny tam'ilay anjely, ry anjely, ahoana no afantarako fa marina zany zavatra lazainao amiko zany? Ahoana no afantarako an'izany? Satria efa antitra ke zay mivady e. Raha maolombelona tsy possible intsony mbola hoe hitoejaza raha matovadiko, kanefa ianao miteny fa efa mitoejaza izy zao, ahoana no afantarako famarinana zany? Tandremo ry havana fa tsy mety ny tahaka zany, tsy mety amin'Andriamanitra tahaka zany, aza olona sazy ny zavatra tahaka zany. Ataoko efa kitsika ny tantara ato amin'ny Lioka toko voalohany de ny andininy faraky amby folo, andininy fafolo. Ary nivoaka rehetra ny toetra teo ivelany nivavaka tamin'ny ora fandronana ny didikazomanitra. Ary nisy andrininy tompo niseho tamin'ny Zakaria teo mba vady ny altara fandronana didikazomanitra. Ary no mahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra fa olona enjely taminy.
aza matahotra ry Zakaria fa efa noenio na fankatanao ka Elisabeta vadinao de teraka zazalahy aminao ary Jaona no ataonao anarana ary faly sy ravoravo ianao ary maro no ifaly amin'ny aterahana fa ho lehibe ho natrehan'ny tompo izy ary tsy sotro divay natoka sady ho fenoana fanahy masina hatrany akibondreny miaza izy ary maro amy zanaky Israely no ampidiny amy Jehovah Andriamaniny ary izy andeha eo anoloany amin'ny fanahy sy ny herin'ny Eli mba ampody ny fony ray ho amy zanaka ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'ny marina amboatra firenena voahomana ho an'ny tompo. Zay zany le voahoma faly de ty le mampalahelo tantarako taminareo teo andeo fa 20 ary Zakaria tamilay enjely inona no ahafantarako zany fa zao efa antitra ary efa antitra koa ny vadiko de ty lay sazy vokatry ny tsy finoana ary lay enjely namalaka anao taminy hoe zao no Gabriela zay mitsangany io anatrehan'Andriamanitra ary ny raha itena aminao ao kilaza aminao zany teny mahafaly zany koa indro omona ianao ka tsy hay miteny ambara-patokany andro isehony zany zavatra zany ho valiny tsy nionao ny teniko zay ho tanteraka amin'ny fotoany. Mampahery be zany tantara zany fa tena asehon'Andriamanitra hoe ny fangatahana ataonareo amiko io na fangatanoviana io na fangatanoviana io efa voaraiko aty amiko efa voarakotra nitsoratra ary efa voahomana ny fotoana zay anatanterako ny fangatahanareo. Mino an'izany ianao riavana fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Mino an'izany ianao fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Faharoa tantara manaraky indray entiko manamafy aminareo fa misy Andriamanitra sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy izy de tsilony zany fa tantaran'ny Petera sy reo fiangonana tam'izany andro zany. Asa apôstôly toko fa 12 no ahitanan'izay tantara izay. Asa apôstôly toko fa 12 mampahiry any keo ty tantara ity kanefa inkeo andraisantsika lesona lehibe. Tamin'ny andro andreo apôstôly de misy fanenjena fiangonana kristianina de efa be de be reo apôstôly no voasambotra ary maty de tam'tindra mandeha tya voasambotra ihany koa Petera ary nampidiry tao-pikadrana ary no manana ovonona ihany ko tahaka reo apôstôly namana de inona ho ianao no nataondreo fiangonana tam'izany andro zany lasa ny fiangonana nanokana fotoana nanaovana vavaka tamin'Andriamanitra netotonatr'Andriamanitra ny fanirizy reo hoe Petera Andriamanitra angatanay mba ho avahana amy tendra mandeha ty na de voavoasambotra za izy na de fampikadrana za izy mba hovonjenao amy fomba magaga mba tsy ara ny fahafatesana tahaka reo apôstôly namana de zay no netin'izy reo a teo natr'Andriamanitra tamin'ny alalany firaisapo sy firaisan-tsaina de nivavaka tokoa ary zareo de na zavatra magaga ny tranga tompoko zay le lazaiko hoe Andriamanitra dia mpamaly soa zay rehetra mazoto mitady azy de tantareny baiboly tokoa fa nyainy no vavaka nataon'izy reo Andriamanitra ary namaly le vavaka tamin'ny fomba magaga satria tantarainy tenin'Andriamanitra fa ndray alina de ndray andro de namiraka anjely Andriamanitra mba ho tonga atao am'ilay trano fanagadrana mba hanafaka ny Petera de tamin'ny fomba magaga tokoa dia afaka atao ampigadrana ny Petera de tena ka vavoaka n'ilay trano fanagadrana tamin'ny fomba magaga tavavoaka tam'ilay vavahady be ihany ko tamin'ny fomba magaga de tonga tena tanàna mihitsy ary Petera tam'izay fotoana zay de lay enjely lasa nandeha de tonga tany amin'ny trano nisy andreo mpino kristianina nanao vavaka spesiala ho an'ny Petera i Petera tam'izay fotoana zay de nandondona Petera de mivoaka nikizy vavy anankiray de taitra be mihitsy izy raha nahita ny Petera hoe Petera de lasa izy tsy nivoay ny vavady fa niditra tao an-trano ray izy ndresaka tamin'ny olo atao hoe ao mba vady eo Petera de ity koa zavatra anankiray mampalahelo tantarain'ny baiboly a fa ny olona mivavaka mba
izy famonjena magaga ataon'andriamanitra amy petera kanefa re olona zay nivavaka indray rehefa nseho le fahagagana no tsy niny fa zao no teny izy reo hoe anjeliny zany e na hoe manofy anao e fa laikizy vavy kosa tompo teny fatra tena petera mihitsy ny ao tena izy ny ao de rehefa tsirika tokoa n'olona nijery de akory ny faterany akory ny fahagagany fa petera tokoa ny tao andoky ovakitsika amy baiboly ato amin'ny asy l'apôstôly toko 12 andininy voalohany sy ny faharolo ary tam'izay andro zany ireo tampanjaka maninditra ny tanany ampahoro sasany tamin'ny fiangonana ary izy namona amy jakoba rahalany jaona tamin'ny sabatry de andininy fadiny ary petera nambena atao ohatramaizina ary ny fiangonana nahery nangataka tamin'andriamanitra ho azy manomboka amin'ny andininy fahenina ary nonefa moka azy Herôda de natory teo nelanelany miaramila roa lahy petera tamin'ny alina iny sady voafatotra tamy gadra roa izy ary nisy mpiambina miambina ny tranomaizina teo ambaravarana ary iny nisy anjelin'ny tompo tonga teo sady nisy mahazava na mirapiratra tao an-trano ary izy nanohana ny teza petera de namoazy ka nanao hoe mitsangana faingana de niaraha tamy tanany gadra ary ola injely taminy nisy kiny ary fehezany kapanao de nataony zany ary koa izy taminy tafiry lambanao ka manaraha de nivoaka izy ka nanaraka azy ary tsy fatany ho marina zay nataony ejely fa natao no nahita fahitana ihany izy fa rehefa nandalo fiambelona voalohany sy faharoa izy de tonga teo mivavahady vy zay mahazo ny lalana ho any an-tanàna ary ny volo azy io mba alehany ary no nivoaka izy de nandroso tamin'ny lalana iray ary niaraka tam'izay dia nandao azy lay anjely andiny firaiky ambe folo ary rehefa natsary fanahy petera de nanao hoe ankehitriny fantatry marina tokoa fa ny tompo efa nahiraka ny anjeliny ka namonjy azy tamin'ny tanany Herôda sy ny fanantenany Jesosy rehetra ary rehefa fatany tsara zany de nakany an-trano Maria reny jaona zay atao hoe koa marika izy ary misy olona maro miambina ny vavaka tao ary raha nandondona ny vavahady petera de misy ankizy vavy atao hoe Roda nakeo aminy ary rehefa nahalala ny feo petera izy de tsy namony vavahady no ny afaliny fa lasy miazakazaka ary nitraka laza fa petera nijanona eo am-bavahady fa hoy ny olona taminy verisaina ianao fa izy ny tompo rariny fa izany tokoa de fa izy ny tompo rariny fa izany tokoa de ondray ny olona anjeliny zany fa petera nahatry nandondona ihany ary rehefa nivoany de nahita azy ireo ka talanjona riavana malala ianareo zay mahita sy mandrea amy ty androandroany ety eto a de mana mafy aminareo fa misy Andriamanitra ary araky volasany baiboly mihitsy ny momba azy mpamaly soa zay rehetra mazoto mitady azy izy manamariny izany ny tantarany Zakaria sy Elizabeta zay nivavaka nangataka tamin'Andriamanitra mba ahazo zaza azo taranaka manamariny izany ny tantarany petera sy ny fiangonana satria ny tao am-pon'ny fiangonana de mba hoe ovonjena petera fa tsy maty martiora de niseho mifagagana dia avitra tokoa petera avitra tamin'ny fomba magaga le zavatra nangatany olona mihitsy no nitanteran'Andriamanitra engane ka nivavaka zay ataonao amin'Andriamanitra manomboka androany iananao ane izy ary amaly anao amin'ny fomba lehibe sady magaga tokoa ary engane ka reo zavatra zay efa nangatanao tamin'Andriamanitra tamin'ny taona lasa na tamin'ny roa taona na tamin'ny telo taona na tany aloha be tany azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonomboko ho ataon'Andriamanitra aminao ane zany ho tanteraka aminao ane zany ary rehefa tanteraka le izy de ome voninahitra Andriamanitra riavana mety eza iondrika eo natrehan'Andriamanitra anao mety eza isotra sy akasitraka an'Andriamanitra anao mino ao fa matoa nataon'Andriamanitra eninao ty fampianarana androany ity de satria tonga ny fotoana anehoan'Andriamanitra ny voninahiny eo aminao manokany izany fa ity misy lesona lehibe ary mila mitandriny isika matetika rehefa tanteraka amin'ny olona ny zavatra impossible ka hoe lasa possible dia tonga misy firorona saina ao amin'ny olona ohatrany tsy indray ny olona hoe Andriamanitra nonanao asa lehibe teo amin'ny fiainana zava-misy zany riavanao
satria raha nytantarany Zakaria sy Elizabeta manokana ho jerena tonga ary mivalim-bavaka to anatin'ilay fotoana hoe impossible ny mbola anana zanaka, impossible no mbola hitarahana tam'izany no milazan'Andriamanitra hoe hitoejaza Elizabeta vadinao, hiteraka zazalahy amin'ny alalanao izy, de mianana andre Zakaria, isalasala andre Zakaria hoe impossible zany. Ahoana no tanteraka zany? Zay efa antitra, raha matovady ihany koa efa antitra, tandremo fa tsy mety amin'Andriamanitra zany. Malahelo izy raha ohatra ka tak'izany no hitondrano fiainanao am'izao enao olon'Andriamanitra izao. Tak'izany ko ny tantaran'ny Petera sy ireo fiangonana. Ry zareo ny vavaka mba hovojen'Andriamanitra Petera, de toka tokoa ny famonjena, de tafavoaka ny trano fanakadrana Petera, toka tany amin'ny trano fivavahana mihitsy ary Petera mba hiona am'ireo fiangonana, de tsy indray ny olona hoe Petera zao madodono mbavady zao, lazay fa manofy le olona nahita Petera, lazay ndefa anjelin'ny Petera zany. Tsy mety ake zany ry havany, tsy mety zany, ary zany matetika no mahazo olona be dehibe mihitsy. Ohatra anakiray ity, ny fisina coronavirus zay tonga eto Madagasikara. Eno tsara ty zavatra tantarako aminareo ity. Raha vao nanomboka ty aretiny ity, indrindra fa nanomboka namon'olona be dehibe ity aretiny ity tany ampitan-dranomasina tany, tany ivelany tany, de fa maro tam'ireo kristianina teto Madagasikara, na teto Antananarivo, na tany afaritany no nampiseho firasatsaina, nampiseho fifankatiavana ary nifampitatana mihitsy hoe andotsika ivavaka, andotsika ivavaka mba tsy hiditra eto Madagasikara mihitsy io aretina coronavirus zay fa entsika hoe efa mamono mafaty olona be dehibe any ivelany io. Tsy olona ray naroa na telo dimy aman'enina, ary tsy fiangonana ray sorosy ty na vitsivitsy tak'izany no niarasaina ny ray fo hoe ivavaka fa olona be dehibe. Tao niaraka groupe hoe olona telo miaraka, olona dimy miaraka, olona folo, olona roapolo, tao hoe fiangonana ray manontolo mihitsy no niaraka ny vavaka mba tsy ho tafiditra eto Madagasikara ny valana aretina coronavirus. De kanjo moa tafiditra le izy, kanefa na de tafiditra azy dia tsy mitanondrika amin'ny kristianina, reo kristianina zay tena nanao antom-bavaka, tsy kiva kory fa mbola ntoy ihany ny vavaka. Anisan'izany ny tenako, tena ny vavaka hoe satria tafiditra izy io de hoe ny vavaka tsika mba tsy avo malagasy eto Madagasikara io aretina io, ary mba tsisy fahafatesana mihitsy hitranga eto Madagasikara. Zany ny vavaka natao. Asa mino fa voatsikaritra reo hoe nisy fotoana zomamasa angambana zay de nisy hetsika lehibe ika mafy be nilazana fa resy tosika ny coronavirus. Zay ny hetsika lehibe natao ny ray ariva zomamasina ariva tamin'ny enina izy io. Akoatran'izany ihany keo nisy fotoana voaingana vavaka ka nataizana no nisy ale olona tena voanarabe tena tsisy ndalana no vavaka ny olona mba amindra foa Madagasikara Andriamanitra, mba tsy hitatra ty aretiny ity, mba tsisy fahafatesana eto Madagasikara. Vokany zao ny raha mahita izao, tonga tokoa ny aretina fa ka moa navita mission ratsy goavana tak'izay fa vitany tany ampitan-dranomasina izy. Nga moa nisy fahafatesana azony lay aretina tantarana teto Madagasikara, ary le izy tsy Madagasikara rery any fa ny Afrika ray manontolo. De ny olona moa samanana filaza, samanana fiteniny, de vokatry andrehetrahitra zany de lasa tsy mindray ny olona hoe tsisy aretina zany tonga teto Madagasikara, tsisy aretina mahazo malagasy any eto Madagasikara, lasa tsy mindray ny olona. Zany hoe rehefa nitranga zany zavatra mahagaga sy mahatalanjona vokatry le valimbavaka de lasa tsy miny olona satria ohatrany hoe impossible. Tany ampitan-dranomasina nge zay firenena dirany io aretina io de be dehibe maty, ka nahoana raha niditra teto Madagasikara izy, nahoana tsisy maty. Ohatrany hoe ny ao-tsainy olona zany de hoe rehefa misy maty vo hoe tena niditra le aretina. Azadiny fa Andriamanitra nge tia ny firenentsika e, tia ty Afrika ty e, ity aretina coronavirus ity ka de volony eo ambadika e, izy no ambadika e, manana tanjona lehibe izy e, ary zay nataony tany ivelany de tia natao teto Afrika, fa sainge namindran'Andriamanitra fo manokany any Afrika, satria fantatr'Andriamanitra
ny fahaizana amampalalana ananana sy ny heriny entiny manotra ny aretina io tena Andriamanitra fo mba ho fatatra ny fahavalo hoe tsy afaka makaizanao rehefa zany mandray atanana ataky zany mihitsy ty Madagasikara ety ka hoy ia hoe isika rehefa nivavaka tompoko zavatra impossible aminonakatatsika tamin'Andriamanitra ka tonga possible ny izy de aza misalasala indray ianao aza mirorosainy indray ianao tahaka zay nazo ny Zakaria sy Elizabeta vadiny tahaka ny nazo andreto fiangonana reto tamin'ny androndreo apôstôly farany afatra farany ty misy Andriamanitra ary mpamaso zay mazoto mitady azy io Andriamanitra io no zany amty androandroany ity de miatso atsika rehetrarehetra ao tsika kristianina aloha aoka tsy rorosaina aoka tsy salasala mihitsy anao fa ao reny ny finoana fa tena misy Andriamanitra ary ekeo Jesosy Kristy zanany zay fa nomena atsika mba hitoetra ao anatsika fa amin'ny alalany fandraisantsika n'io Jesosy io no anaovan'Andriamanitra etsika lehibe ianona ny vavaka ataotsika ary indrindrindrindra ny amalinona ny vavaka zay ataotsika ka na zavatra impossible azy no entinao anatry Andriamanitra no Jesosy ao anatinao de azony Andriamanitra atao possible izany rehetrarehetra zany magaga io Andriamanitra io ho atsika voaka malagasy tonga ny andro tonga ny fotoana miatso atsika ny tompo Andriamanitra tsy to le nahary lanitra sy ny tany lay Andriamanitra tsona hoe rainy Jesosy Kristy tonga izy mba amonjy anty Madagasikara ety no zany de tapaony hevitrareo mino an Jesosy anareo maneke an Jesosy anareo raiso izy ho tompo raiso izy ho mpamonjy ary ho metoerana ao anaty oka izy lay Andriamanitra tsy to lay Andriamanitra ray Jesosy Kristy no ekentsika fa Andriamanitra ivavahantsika vahoaka malagasy fa tiako milaza aminareo fa Andriamanitra de vonona amindra fo amitsika vonona andray atanantsika malagasy ary vonona hitondra zao firenena zao ho lasa firenena vanona nitera niady ary ny voninahitra ny atolotra ho an'Andriamanitra raitsy to ivavaka tsika am'izao fotoana zao ao anaty vavaka ataoko de ivavako anareo zay marary ivavako anareo zay manana olana ivavako anareo mba ho tanteran'Andriamanitra aminareo ny fanerinareo ka de apetra fonareo ny tanana na mandao limitsy anareo de andao ivavaka tsika de mino fa misy Andriamanitra mino fa amin'ny alalan'i Jesosy no anaovan'Andriamanitra etsika magaga eo amin'ny fiainanao andao tsika ivavaka vetrany tompoko rila izy atrzay ka ho mandrakzay mandrakzay misotranao zahay ry Andriamanitra eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zalako alay toka fa no fahasoavanao lehibe de nisy ty fandarany ity no fahasoavanao lehibe de afaka nandreny afatrao re olona zay fa eopotry fahita lavitra amty androandroany ity koa de vavaka aminao zahay amin'ny anaran'i Jesosy mamindrafo ianao aroka amelany eloko tsy rara iavy anao de re olona zay mirorosaina sy salasala hatram'izay hoe misy venao sa tsy misy miany vavaka avianao sa tsy miany vavaka mpamaly vavaka avianao sa tsy mpamaly vavaka mamelany eloko re olondreo anao ko amty androandroany ity dia aoka hitratsetro amin'ny fiainana ianao ka reo zay manana olana entiko netreanao Andriamanitra satria miny fisinao ao entiko netreanao mba andranao fo ka ovahana amin'ny olana misy amin'ny fiainana ovahana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fomba magaga ovahana amin'ny anaran'i Jesosy reo zay marary sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy esoriko amin'ny heriny aretina esoriko amin'ny fanantanana miala vatantenany aretina miala aminatin'ny tovany ao ny heriny aretina ary re olona zay marary coronavirus am'izao fotoana zao andreo fo ka ho sitrana ary tsy solamaty zany eto Madagasikara tsy mahafaty olona eto Madagasikara io aretiny ratsy io ary am'izao fotoana zao maro am'ireo olona ireo no manana fanirina lehibe am'ty taony ety tompo na dia zao ary ny zavatra andolo fa firenena de ataovy mino izy fa afaka no zavatra magaga eo amin'ny fiainana ianao ka ho tanteraka zavatra iriny amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo Andriamanitra io misaotra amin'ny anaran'i Jesosy omenanao voninahitra misaotra tompo amen zay zany tompoky ny afatra netiny ho antsika tam'ty androandroany ity ka de mirary fahasoavana mirary fitahin'Andriamanitra ho anareo raha ty fandray amiko inareo io voasoratra io ny telefôna ahafanitsika mifandray tompoko za voniny vavaka ho anareo
satria zay no ny antso ny antson'andriamanitra ka dia manao veloma tompoko teo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana refi androndrakely